Za aloha zany tsy hoe tsy manina moa izy ty tsy mpandray anjara mivantana to amiliza fa anisan'ny olona nandefa vola tany amin'iny ako araka ny teneniko anareo de avy eo nangataka hoe anara-maso an'le compte fa misy resaka tsy mazava resahan'ny olona de zay ny antony. Bon, atombotsika am'izay raisiko notre kely le historique an'le izy satria misy resaka chiffre le izy. Vonanomboka aloha ny tolona vonanomboka ny tolona de hitanareo le nisy problème resaka point de repos. Vaky ny téléphone. Nisy resaka point de repos de vonanomboka ny tolona de te andray anjara anampy tam resaka ravitaillement na rano satria nisy hoe mila mitondra rano sotro zany amle lacrymogène. Hatreo aloha azonareo de za zany nitady olona tamin'ny voalohany hoe iza ny olona efa miorganiser resaka point repos fa za me rano si anao participation de mety misy olona hafa avy eo mety te hiparticiper koa satria be de be ny olona teny zay te hanampy fa ahoana ny atao za tsy afaka manampy tsy afaka miditra mivantana za tsy any toerana mila olona efa any toerana le izy. De za zany tamin'io nandefa nisy nafatarako anazy aloha misy hoe madame Caroline zay de io natokisako hoe io nandefasako an'le vola participation tamin'ny voalohany izara rano zany 650 000 ariary ngamby izay nalefako tamin'izay. Avy eo nisy olona be de be am'izay te handefa vola sy nanampy tao anatin'le izy. Rehefa be de be am'izay olona nanampy tamin'le izy nanomboka teo am'izay le olana satria zao ny olana lasa nizara roa le vola misy hoe aimby vola de io aimby vola io ny confier madame Caroline any madame Ravelson Entsou Andriana tamin'ny alalan'ny numéro 038 18 053 37. Zany hoe ny aimby vola zany nameny madame Caroline ho gerenti madame Entsou ity. Le cagnotte leadership aloha ny resahako fa resahantsika le aimby vola avy eo. Le cagnotte leadership akoatra le aimby vola natao tany Madagasikara de ny diaspora koa zany te hiparticiper be de be de nasina ny cagnotte leadership zay ny organiser-ny madame Caroline nizy nanao an'le izy. Ny azo tao anatin'io cagnotte leadership io de 7361 €. Io cagnotte io rehefa ohatra misy cagnotte hitanareo ao de tsy tonga de io vola io no azo rehefa retirena fa maka 6% ny plateforme ny cagnotte leadership. 7361 € zany no azo tamin'le cagnotte leadership. Tsy tonga de io cagnotte io no retirena fa ny retireny zareo zany 2272. De araka ny teneniko nareo misy 6% miala am'le izy de ny tena voaray teo an-tanana zany de 2135 €. Zay zany no tena ny retirena de ny ambony nisy ambony 5089 €. Maharaka aloha zany nareo zay misy le aimby vola resahantsika avy eo le cagnotte leadership aloha zao no resahako. Le cagnotte leadership zay 7361 € ny totalany nefa ny retirena 2135 €, ny ambony tao anatin'le izy 5089 €. De rehefa nahita zany hoe nisy nanomboka nisy resaka nisy problème taty am'le figerenan'le vola de tonga de niteny tam'le madame Caroline hoe ajanony tsy retirena tsony io ambony io fa anaovy démarche remboursement makany amin'ny olona zay nanome an'le izy. Zany hoe nisy olona zany efa remboursé tam'le nanome tamin'io cagnotte io. Misy tsy remboursé satria nisy 2135 efa ny retirena de le 5089 zany sisa no remboursé. De io raha tokony ho izy efa remboursé daholo le olona. Azonareo nisy 6% ie tsy ama commentaire manjary varina amin'iny ako. Iverina aty am'le aimby vola am'izay le cagnotte aloha zany iny milamina iny satria ny 5089 efa niverina tany am'le olona nanome. Raha ohatra nareo ka tsy taverina ny volanareo de satria nareo mety taty am'le efa voaretire taty amin'ny voalohany fa za nahazo ny anarana sy ny listan'ny olona remboursé. Raha ilainareo nefa le olona koa tsy te hivoaka iso eo fa efa aty amiko listan'le olona remboursé tamin'iny
5089 euros iverina aty am'le aimby vola am'izay izy géreny madame Ravelson Entso Andrianina tamin'ny alala numéro any hoe 038 18 053 37 eo am'izay le olana io satria zao le 2135 euros avy amin'ny cagnotte litria de anisany nalefa tamin'ity madame Entso ty nisy problème interne tao anatin'ny zareo satria zao zany nanangana le page hoe Jenny Grec ezaka amin'ny teny miadana fa ohatra ka hoe tsy azo zareo de averiko kely nanangana le page hoe Jenny Grec millénials zany ry zareo hoe gérena ny resaka point na repos ny total ny vola azo miaraka tamin'le 2135 euros rehefa nangatahako tamin'ny Entso ny compte de niteneny ana hoe 41 234 659 vola be zany 41 234 659 fa zany efa nangataka tamin'ny Entso hoe alève ny avy any amin'ny aimby vola avy any amin'ny asy tenengana be fesa alève mihitsiny ny relevé avy any amin'ny asy fa za izay tsy mety aminay raha hoe tantaraina fotsiny hoe io niditra alefa ny transaction ty de ny solde nameny asy 41 798 615 misy différence na 563 956 aloha zany ny relevé nalefa ny asy sy ny solde ny relevé nameny madame Entso eo aloha zany efa misy différence ny tiako tenenina de zao rehefa nahita le compte hoe tsy milamina satria efa nomboka nisy resaka taty amin'ny réseau de zay zany vao nahita fa misina de niditra mivantana ny resaka tamin'le Entso aloha de heureusement aloha izy nanaiky tsara hoe satria zany teny hoe za andefa olona hijery an'le compte tsy audit moa zany le sa hoe anaramaso an'le compte audit zany terme avo be fa hoe anaramaso an'le compte satria za tsy any tsy afaka miteny am'le olona ako satria za anisany nanome vola raha hiteny an'le olona hoe nakaiza le vola tsy afaka miteny ako de nandefa olona andeha anaramaso an'le compte mivala le fanaramaso an'le compte le olona tsy anisy sonia an'le fanaramaso an'le compte satria zao tao anatin'io vola voaray io de ny facture am'ireo zavatra rehetrarehetra reo le vola teneniko nareo hoe 41 798 615 ny dépense 38 779 795 dépense nisy dépense voalohany aloha talohan'le hoe rehefa niteny hoe anaramaso an'le compte de niteny zay hoe ajanona daholo aloha ny dépense rehetrarehetra de ajanona eto amin'ity 38 779 795 io aloha fa tsy asiana dépense hafa fa bloquena le compte mandra-pavita le fanaramaso de tao anatin'io dépense io de ny facture de nazahoana facture de tsy nisy afa-tsy 16 27 740 zay ihany nazahoana facture zay aloha zany anankiray mahatonga le olona anankitelo sy nisy olo tena ny tanjana nisy olo tena afaka tsy nanandratra kely izy tsy nanao sonia le fanaramaso satria amin'ny vola be io de 16 27 740 any no misy facture mbola tsy hiditra any am'le détail zany hoe inona daholo ny vidiny tam'le izy fa efa nasaiko nalefany zareo tany amin'ny Gen e-community le dépense an'le izy hoe inaviny ny dépense an'le izy zay aloha zany tsy haiko raha arakareo fa mety hoe miteny aingana be ako zany hoe le vola total ny vola voaray ny géreny Entso zany de 41 798 615 ny nahitana facture tao anatin'io de 16 27 740 zay ihany no nisy ny facture zay anisany mahatonga an'le olona tsy nanaiky nanao sonia io fanarahamaso ny compte io anjaranareo tsirairay zay bénévole mety niara-niasa asa tam'le izy mandray zay fanapa-kevitra raisinareo za mitatitra fotsiny ako fa nareo mahita le izy hoe tsy mety aminay zany valiny zany andefa olona hafa zay anao audit zay mety aminareo zay ato tena neutre sady tsy momba ny atsy tsy momba nareo satria zao tao anatin'io Eugène millénials io samy nanao ny nataony daholo na ny bénévole na ny olona migérer an'io vola io itenenako anareo azany de zao Entso zany mandray an'le vola
de ohatra hoe miteny ny Gen Z akatso na Gen Z mata hoe zay mila andefasana an'ity de alefany antso fotsiny le vola. Ohatra hoe zay andefaso ao anatin'ny fangatahany reo Gen Z sy Gen Z mata reo tao anatin'ireny tolo reny de misy hoe Android. Téléphone Android, téléphone foza, powerbank, parapluie, chaussure, blouson, zavatra tena hoe tolona mihaja be mihitsy fa sarotra be moa teny tamin'ireny tolona satria mbola tsy tao anatin'ny tokony vazavazana zany fa ny zavatra be dia be tsy ny lamina tao anatin'le izy. Zany hoe le ina moa izy ty le bénévole mitabataba koa en même temps hoe zay tsy manaiky an zao misy am'ireo bénévole reo koa nandray nangataka hoe zay omeo an'ity zavatra ty mila an'ity zavatra ty zay mba alefa ty amin'ny aniny ty. De zany hoe ndray le izy tsina tsy ny structure entso zany sady mandray vola no mitantana ny vola, secrétaire ny vola, trésorière no manapaka ny fivoahan'le vola de etsy andaniny misy olona miteny hoe zay mila an'izao vola zao mba alefaso aty ampiasaina aty am'izao. De zay nahatonga anisany hoe mety hoe anisany tsy nisina facture satria misy fotoana zao ohatra hoe sur terrain fotsiny de miteny olo zay mba andefasana an'ity vola ty fa hivitanana rano na hivitanana ohatran'izao. Zay zany anisan'le olana tamin'le izy. Zay hitako olana tao anatin'le izy de zay tenenako anareo hoe anjaran'ny bénévole raha tsy mety aminareo le izy de afaka tena manao ny démarche zay ilainareo satria rehefa miteny anareo zao ohatra hoe ny dépense de 38 779 795 ao anatin'io dépense io izy nareo misy dépense na t-shirt 2 97 400 ariary. Zany hoe na mbola ny ampifity miampy ny ambojatobo fitiavana, miampy ny korahita no anaovana t-shirt, anaovana tenue mitovy mbola misy ambony. Tena io zany tena tsy azoko mihitsy hoe inona tsy io ihany fa misy ao anatin'ireo dépense reo alefako aminareo le izy ny olana manko ato amiko le tableau fa misy numéro an'le olana andefa vola de sarotra be metraka ny numéro an'le olana andefa vola satria mety tsy tian'le olona koa nisy olona izy fa mitady fomba zany hoe anaovana le izy détaillena le izy tsy misy hoe numéro sy anaran'olona. De zay zao ohatra misy dépense tsy normal zany ao anatin'le izy, misy dépense sady tsy misy facture, misy dépense sady za zany miezaka manontany hoe ahoana atao ino t-shirt hatramin'ny ovinany hoe andeha hitolona de ampitovy t-shirt. Atao ino zany t-shirt zany de ny valiteniny azoko hoe le olana le vola mihitsy ny insiste hoe ty mba hividanana t-shirt. Tsy haiko hoe olona no tena zany hoe mila t-shirt na 2 97 400 ariary. De normal zany le olona tao anatiny raha ohatra ka hoe zareo tao amin'ny interne nisy tsy faly tam'le izy. Satria ny fetim-bola izy vao nanomboka ny tolona de efa nisy olona tao anatiny tao nangataka tamin'ny entso hoe zay mba omeo tatitra ny vola mivoaka rehetrarehetra. Entso tao anatin'izay mbola nisy fotoana nisy problème amin'ny page zareo tamin'ny voalohany de hoe mbola sahirana mijery an'ity page ty aloha fa oka aloha fa hojerentsika miadana eo zay zany natomboka ny tomboan'le problème. De zay aloha ny ambangovango le izy ny avy aty amiko ny fehany zany le olona ny angaviako anaramason le compte tsy anisy sonia le compte satria ry zareo miteny hoe tsy afaka manisy sonia an'io zavatra tsy misy lohany sy vodiny io zay. Ny anankiray honnête aloha zany de marcha ny entso matoa izy nanaiky hoe andefaso olona ry jeran'le compte. Nangatahako relevé an'ny asiny nangatahako tany amin'ny asiny relevé-any zany hoe nisy honnêteté zany tao anatin'le izy. Ny anankiray fotsiny tao anatiny io ny somary nandreraka de reo bénévole sasandreo mahafantatra tsara mihitsiny fa ry zareo koa nisy zavatra faux pas nataony tao anatiny io. Fa natotona taty amin'ny entso fotsiny izy nefa ry zareo rehetrarehetra tao misy tao amin'ny zareo tao koa nanao zavatra tsy normal.
de ry zareo mitabataba hoe aiza ny vola aizana mifantaniko hoe raha ohatra ve tsy nisy an'ity kany satria manko hitanareo tamin'iny fotoana iny ny bénévole tam'ireny de namena solona sakafo tsy manino zany 10 000 ariary ny solona sakafo isaky ny bénévole avy eo ry zareo zany ohatry ny zatra n'izay satria mety hoe vao nahita an'iny vola be iny koa le olona de mieritreritra hoe teneniko anareo zany manao bénévole zany aty aminay zahay no mamoaka posy ohatra anao bénévole ianao ary mbola mandoko cotisation miantoka ny assurance anao fa izy nola nisy an'le cagnotte ngeza be iny de lasa nieritreritra amin'izay zany ny olona hoe satria misy an'ity vola ity de tokony mahazo an'ity vola ity koa zany zay de raha tsy nisy an'iny vola iny zany de tsy nisy bénévole ave ma commentaire kely ka iantsoa ary tsy maintsy nanapoaka satria misy an'izay hoe namofa 4-4 zay tsy mampiasa teny amin'ny tolona akory le 4-4 za aloha zany tsy nahita le 4-4 za tsy afaka mitena zavatra tsy hitako fa zavatra tanteran'ny olona sy zavatra ofisialy tenen'ny olona ny teneniko avy eo nareo raha mahita an'izany hoe tena nisy zavatra tsy rarina de safidinareo zay za moa tsy de niditra lalina fa fotsiny magaga tamin'izy namoaka le facture détaillée de hoe sérum 6500 € de iny sérum iny facture na lefa tamin'ny voalohany iny diso daholo iny de zany tena anazy hoe tokony miteny nareo miala tsiny hoe diso maty ony le page bizarre zareo hoe tena teniko anao zany za zao zany enonareo amin'ny toerana maneutre anahy misy faux pas nataony antsoa misy faux pas koa nataony Gen Y sy zay milaza fa bénévole atao anatiny tao de zay zany le izy nisy vola be no voaray tamin'ireny fotoana ireny efa nitenany antsoa za manokana hoe amin'ny manaraka rehefa tsay de tsy atao tsy misy hoe mafana fo fotsiny hoe za mafana fo de anokatra page de anampy olona nefany aika ianao tsy miassume an'le izy koa rehefa tena tonga le vola satria izy zany ndray le vola izy na tsy responsable tamin'le izy mety hoe ho anazy le izy sarotra be taminazy ny hoe nde désigner olona anankiray andray an'ity vola ty anoy an'ity anao an'izao de lasa vao maika izy nisy problème be de be fa za zany manomboka androany ny resaka cagnotte ny cagnotte assuré koa anankiray cagnotte ny dadany miandra sy Ulysse alevako aminareo nitatitra an'le izy fa mbola ao anatin'ny manomana batisa zao izy de mbola misy ambony eo amin'ny tsy resana eto satria manjary manino moa izy ty mifampidipiditra be izy fa ntiako terena fotsiny hoe tsy vao hoe cagnotte ka mbola mandalo olona ray de tsy manao tsony mihitsy fa to de direct any amin'le olona concerné foana fa satria manahirana be le izy migérer an'le izy za moa tsy migérer an'le izy fa za anisany nanome an'le izy nanome tamin'iny ako zay no mahatonga anako hoe nangataka fanaramaso an'le compte fa za tsy nigérer an'iny teneniko anareo tao amin'ny reva natao ny fanaramaso an'le compte ozy mantsy anareo teo aloha teo de nibloquena le compte rasonge nisy tolona nefany tamin'ny 9 octobre nila vola tamin'io za nandefa vola tany amin'ny Gen Z ny Tuléar ny avancé an'le izy ny angavy olona hafa koa ny avancé an'io tolona io satria mila automobile mila nitatitra le rano mila nanome sakafo ny bénévole zany hoe zay ary za aty ivelany tsy misy idirany aty noho ny demerda nitady masaka gazy satria le compte zany nisy olana de lasa hoe problème n'olona tany de zay tsy misy idirany aty zany lasa nigérer an'le izy ny faran'le compte reva nisy dépense 38 779 795 de aveo nisy dépense tamin'ny 9 octobre 2025 izay ny avancé nay nisy partie ny avancé nay de 1 505 700 ariary atao ny avancé nay zany nampandehanana le tola satria ny teneniko nareo hoe bloqué na le somme nadritra le fanaramaso an'le izy de aveo vita am'izay ny tola iny de nisy ambony tao ny reste tao 891 507 de nameny entsoa any responsable Gen Y
community ny 865 832 zay zany zao ny fandeha le izy bénévole zany tokony tsy nomena vola sarotra be le satria tsika zao efa zao miresaka amle izy fa le izy koa nisy taona nisy contexte hoe sur terrain ohatra hoe ny olona nahita hoe io fa nandray vola iantso de to de miantso anazy fotsiny hoe zay mba andefa zao fa zay trend z aty ananina zay trend z aty am'izao iantso tsy manana ekipa anara-maso hoe trend z aizy ty na trend z manininy ty fa zay koa ny fautiny satria nandefa le vola fotsiny izy hatria rehefa angatany io izy facture de nalefako tamin'ity fotsiny de zay fotsiny zany ny tao anatin'le transfert hoe ty vola ty transferena anakary le mitazona vola kosa aloha tena enzana fa tsy azo omena tsiny rery iantso fa mila mampiseho facture koa fa any am'le nitako hoe mila ny zao ka zay anisany nangatahana fa misy hoe facture hoe ny andro masom-pokon'olona zao tsy nisy facture ohatra hoe nisy namonjy andro masom-pokon'olona tsy nisy facture fa za raha eny resaka be dehibe mihitsy ny momba ny bénévole sur terrain satria nisy skoty solotena nalefako nanatrika ny anisany nanampy teny de nahazo retour avany ako zany hoe tsy misy bénévole tamin'iny fotoana iny zany mety hoe nisy ny tena hoe bénévole fa nisy tena nanondrana tamin'ireny fotoana ireny fa tsy afaka miteny nareo hoe entso rery ny fopla tao anatin'io fopla entre guillemets fa nisy taminareo koa tena fopla tao anatin'io fa le izy tokony atao officiel le fijerena ny tatra de confrontena tsara fa efa ny confrontena le izy satria nisy facture nameny antsoa de nisy facture nalaiko tany amin'ny asy ny volaniditra sy ny volan'ny voaka moa zany ny olana tamin'le izy ny farany nampanatsona ny bénévole nizaraina tamin'izareo zany le tatitra nataon'le olona tsy nisy zavatra ny tenen'ny zareo be moa zany tamin'le izy de nijery tao fotsiny de aveo zareo any amin'ny réseau am'izay no miteny tsika gasy tena tsara to mahita tsy tsika gasy rehetra fa tena miteny anareo fa zako tamin'ireny fanampin-dreny tena nahita olona tena hoe atokisana hatramin'ny raimbilanja fa nanahirana le izy fa sarotra be mihitsy ny tena izy nandrehetra reny tolo reny hoe rehefa mahita le lista hoe misy lista hony hoe parapluie power bank bon zay le izy zay tsy haiko ahoana ny fomba amoahako anareo an'reto ataoko ambangovangina ohatran'izay fotsiny ngamba le izy fa le lista le tableau atao amiko ato manko to de tableau hatramin'ny numéro an'le olona nandefa le vola de nefa le olona tsy mety tsy te ho hita ao anatin'ny lista hoe reo zay fa nandefa vola misy le olona voatifitra baly iny zao mbola taraika eo amin'ny ranjo ny bala tokony mba jerena sy apina satry daholo mihitsy hanampy andre izy fa le izy nefa mba samy nanao teny amin'ny sisiny teny daholo ihany koa ny olona de tsy tratrantsy veo numéro ny transferena le vola natsona mihitsy no izy tamin'ireo natsona fa misy zao ohatra hoe tany Tuléar zay teny ankotratra zay nisy le farany teo zao tany Tuléar aloha nazahoako ina moa izy ty facture zany hoe tam'izahako namea le vola naka facture tamin'ny olona rehetrarehetra zany hoe possible zany le naka le facture fa ny olana fotsiny izy anankiray mety hoe mbola tsy zatra koa izy zany tsy haiko hoe tsy haiko zany amin'ny tena le izy satria sarotra be le mikritika kely fotsiny moa tsy hoe mikritika koa le izy fa bénévole tokony tsy ady amin'ny resa-bola tena hoe ty amin'ny réseau mihitsy misy tena hoe malsain mihitsy ao anatin'le izy satria ohatra zao ao amin'ny Gen e-community iny zao hoe hitako ny commentaire ny navoaka ny zareo le izy hoe ty le tatitra tamin'le izy de misy miteny izy hoe taiza koa ty nanome 307 000 ariary tany Tuléar zany nanome an'io zany hoe afaka nytany tokony tamin'le fotoana nareo nampanatsona tany amin'le fivoriana farany nanontany nareo hoe inony ty de inony ty de inony ty zany nanome an'io zany hoe azoko antoka amin'ny teny anareo hoe zany nanome an'io zany naka ny facture an'io tena tsy mba nahita izany t-shirt izany nefa mety efa omena ny Koraita sy Ambohijatovo fitiavana iny resaka t-shirt iny aloha tena anisany zavatra natezitra anahy fa tena tsy azoko mihitsy le izy tsy azoko mihitsy zany le idéan'le t-shirt hoe itolona de hanao t-shirt page mbola tsy hoe mijanona hatramin'ny oviana atao inona zany zao le t-shirt
ina zany tao an-tsain'le olona hoe andaotsika fikambanana anankiray anao t-shirt. Ohatrina le t-shirt 2 millions. Eza vidina t-shirt teo 2 millions 97 ariary t-shirt. De zaraka tena koa misy dépense koa mbola débile be ao anatin'le izy fa io t-shirt zao zavatra tena mivaingana be ao anatin'le izy. Coucou capturé de takomana le numéro. Oui. De ny anankiray koa na de mba asany anao antena akaiky be trano volody to za vete tsy azo na koa. Tena lorana tek sarabady am'zao. De lazay fa za mihitsy ny fositra lazaina fa zay sipakely ndray ny fositra. Sipa mela sakana ny fositra. Mba ataovy coucou, efa natao coucou. C'est toi, elo. Oui! Anatolo zareo mila parapluie. Mila chaussure 38, 39. Nalefa mihitsy ny pointurany. Blouson noir. Kitapo. Sahafa. Kilalao basy rano. Ena tsy haiko mety hoe nilaina ve zany tsy haiko. Za tena tsy afaka amin'ny teny satria za tsy firy teraka. Tsy azoko tsara mihitsy hoe atao inona zany sahafa sy basy rano. Misy t-shirt abobaka be teny tsy lany hatrany amin'ny 13 mai fa namidy ka somba reny. Namidy? Le misy soratra hoe jenny grec ohatrany manao tanana ohatrany zo zay izy raha tsy diso a. Ka raha misy olona nividy an'izany afaka mijoro fahavolomena de tena atosiko nareo hoe atao izay démarche rehetrarehetra hanaovana hanamarinana an'izany. Le toe-tsaina manaroatra kely t-shirt de luxe angamba vita. Le izy toa ohatrany attaque personnel am'le nom Iantsoa fa hitako le resabola tokony hozaranao ale pena. Ka Iantsoa tsy maintsy fantatra iza ny olana andray le vola tsy idirany hoe raha hoe za miteny eto aloha tsy idirany tsy problème ko attaque sa ay le bénévole. Za tsy maintsy miteny le anarana sy le numéro satria le anarana sy numéro nge mipotra tamin'ny izy nandray vola olona ko ahoana rehefa hoe hitady momba le vola de tsy apotra tsony le anarana. Fa zay fa zay zany zavatra afaka tena koroa ambango vangony fa raha ohatra misy bénévole tsy resy lahatra amin'izy ametraka plainte sy zavatra ataonareo za tena neutre miteny ataovy izay tokony ataonareo raha ilainareo. Raha ohatra koa Iantsoa mila aminao poursuite judiciaire satria mety hoe misy fausse accusation ataovy koa. Za eto de mitatitra fotsiny hoe zay no zavatra azoko taorian'le fanaramaso an'le compte. Fantatra voananomboka hoe nisy nanangana firira sy nitady vola tamin'ireny. Sarotra be le izy satria tena ny olona tao anatina hafanam-po tamin'ireny. Za tena teniko hoe ny harcèlement azoko hoe mba hanokafy anaky, mba hanokafy kanioty, mba hatovy an'izao, mba hatovy an'izao, zay te hanampy. Za tsy afaka mandray volanareo tanko hoe aty raha ohatra ka olona fatako hoe namako nataoko migerer an'izy lasa lazainy olona sao de hoe vola makaty amin'ny ampinamana le izy ohatra. Zay ny eviteko an'le izy. Afaka hoe mitady olona koa andray an'le vola fa raha hoe namako sy havako le izy tsy mety na de misy tena hoe namako sy havako atokisako ary. De zay aloha momba an'iny fa mandreraka le izy. Tokony mba atondry TikTok de izy le tsy hitako tsony. Tanora tsy mbola malala maika zava-dehibe fa tsy maiko oui zay aloha marina. Kokondry mendrika asa na efa nifonkisiona tsy resaka momba laza fa tsy naraka momba an'iny za vao tonga vanika teny tsara sakafo mahantra. Tsy haiko fa ny azoko tenena fotsiny momba ny Ambohimalaza zao de hoe efa mihetsika le izy, efa tsy fantako ohatrany efa misy efa mihetsika ny dossier ry zareo. De miandry zany, miandry hoe ahoana mihetsika makaiza le izy. Misy inona ndray assuré capikely. Bon, lasa miresaka zavatra tsy misy idirantsika fa afaka mamerina mijery an'ity live ity nareo rehefa eo fa ajanoko ety live ity hitady fomba koa mety hoe sy zavatra niteneniko izay fotsiny no captureko aminareo de alefako eo. Tady fomba no
fa ifacilitena an'le izy satria le izy koa raha chiffre be dia be zay raha zao ohatrany ahoana ny ananazy fa zay fa ny sa mananambara ny périvola fa fanangina aloha zay mitenenina nareo tsy efa niteny nga nareo to efa nitenena ary nareo tsy nareo le mila le vola misy manakaloha misy manakarena tapoka ny tokony namoana le vola tao anatin'ny tola dia resaka fanafody anampiana fitsabonana ratra anampiana zay ny tokony ho izy fa tena teneniko nareo fa tena nivoana le izy satria raha miteny zao ianao hoe atao inona telefona dia hoe ka satria tsy afaka hoe ny ligne personnel ny ampiasainy zareo fa mila manokatra ligne spéciale sao dia hoe misy manaramaso bref mety hoe mitombona le izy ao to dia misy précisé hoe ny admin Android tsy azo zareo aloha lisa tsy haiko raha fa azo fa anisan'ny fangatahana lista nalefany zay teneniko zay lista nalefany hoe io mila an'io zay dia gaga ihany ny tena fa manina ary fa nesa ataovy live TikTok dia aloha zay za tsy mampiakatra olona amin'ny live zany fa ataovy so dia atao ny vidéo anareo tonga dia valio mijoroa nareo tena mijoroa nareo raha ohatra ka hoe anina ataovy zay démarche tokony ataonareo raha ilaina fa ka tsisy olona sur place dia zay mahatonga ana miteny anareo hoe za zao misy olona mampalahelo be dia be reny fa za tsy manao cagnotte mihitsy raha tsy vola direct rehefa nampiana ny alanina tamin'ny farany teo natsoko izy napiditra connexion napiditra unité taty ny atsoko anazy direct nampitoviko hoe tena le feony io sy le feony io sy tena izy le izy dia zay avy nanaiko hoe vola direct zay vao hoe ina moa izy ty hoe vola direct any amin'ilay olona presque ny vola nalefanao kely taty amiko kosa mbola nidivany partie le bénévole sasany hoe alainy après il demande transparence iza le presque nandefasako vola le volana bénévole ve ianao nga no migérer an'le bénévole efa ieniko ihany zay ka ieniko mihitsy zay ieniko zay hoe aloha ty ampiasaina dia tsy averina any amin'ny vanessa fa sina mitady satria za nangataka hoe le bénévole manao cahier de charge dia manisy sonia iza nandray le iza nanaka le izy dia il paraît hoe gonfler le izy fa resaka 10 000 ariary fa zany hoe zay aloha zany le ampitenenako hoe samy tsy misy mazava na ny andaniny na ny ankilany zany hoe raha isa mifampitory nareo dia mandany amin'ny fampitory dia la vérité gagne fa le izy voalohan'ny bénévole sa voalohan'ny mpitolona ny teny bénévole tonga avana amin'le izy le izy zany voalohan'ny mpitolona fa le bénévole zany mitaky an'le izy hoe ny tomboany izy aloha nitaky ny bénévole dia fangaraharaana tao anatin'ny fitantanana le izy zay no nitakiany zareo kosa aloha tamin'ny voalohany satria tsy nanao tatitra enso fa zavatra amin'ny ambangovangony fotsiny ohatra hoe rano zao vidy an'izao oui le nalefanao tany ok oui presque heniko iny ka heniko mihitsy iny fa tsy fantako hoe ianao no non tsy ianao satria malala nataoko ny gérer an'le izy malala nataoko responsable dia malala ny responsable tany raha nisy tsy ampy na ampy le vola bon bref zay ny vidéo iny aloha fa lasa lava be fa apetraka eto fotsiny ty live ty dia samy mamerina mihaino an'le izy eo dia averiko ihany raha ohatra ka misy démarche tianareo amin'ny andany sy ny ankilany raha misy maheno misy olona ametraka plainte aka avocat alève fa tsy maninona fa ny partie ankilany koa maka avocat ataovy zay poursuite judiciaire raha ilaina dia amin'izay to dia fantatra koa avy eo hoe iza ny tena izy fa hatreto manko samy manamboamboatra ny version ny daholo